Rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia namorona azy miaraka amin'ny vinany, miaraka amin'ny tanjony ary miaraka amin'ny paikadiny. Ny vinan'Andriamanitra izay tsy inona tsy akory fa ny hahatonga an'izao tontolo izao hiankohoka eo anatrehany hanome voninahitra azy amin'ny andro farany, araka izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 5:24, ny Matteo 5:20 ary ny Jaona 4:7 sy ny 7. Manana tanjona manokana izy amin'izany dia ny hahatonga ny firenena rehetra ho mpianany, araka izay voarakitra ao amin'ny Matteo 7:7 sy ny Marka 1:5 ary mba hahatrarana izany tanjona sy vinan'Andriamanitra izany dia nandrafitra paikady manokana izy. Raha tsy mijery afa-tsy izay voarakitra ao amin'ny testamenta vaovao isika dia ny fifidianana ny mpianatra 12 ny fampianarana sy fampiofanana azy ireo, ny fandefasany azy ireo mba hanefa ny iraka lehibe, ny nanomezana azy ireo ny fanomezam-pahasoavana ary ny nanirahana azy mba hanangana ny fiangonan'Andriamanitra. Ny vondrom-bavaky ny miombinaina eto Avaradoha dia iray amin'ireo vondrona izay irahin'Andriamanitra mba hanatanteraka izany vinan'Andriamanitra izany. Ny vondrom-bavaky ny miombinaina dia fiombonan'ny mpino izay manana vina mitovy, tanjona mitovy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny vondrom-bavaky ny miombinaina dia iray amin'ireo izay nantsoin'Andriamanitra ary vonona mba ho fitaovana maranitra eo am-pelatanan'Andriamanitra hanatanterahana ny vinany, ary vonona ihany koa hanatanteraka izany mifanaraka amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny paikadin'Andriamanitra. Araka izany, ny vondrom-bavaky ny miombinaina dia manana ny vina mba ho iray amin'ireo fiangonana aty Afrika izay mandefa sy maniraka misionera mahomby maro. Ny vondrom-bavaky ny miombinaina dia vavolombelon'i Kristy eo anatrehan'ny fiombonana ary indrindra eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Manana fototra 4 izy ijoroana ho amin'ny fanatanterahana izany vinany izany. Ny voalohany amin'ireny dia ny famonjena izay fototra voalohany ho amin'ny fanatanterahana ny vinan'Andriamanitra. Ny faharoa amin'izany dia ny koinonia na ny fiombonanaina. Antsoin'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra mba hiombona amin'ny fifankatiavana ho vavolombelon'i Kristy amin'izay antsoina azy. Amin'ireo fototra roa voalohany ireo, ny tanjona voalohany amin'izany dia ny hananana fitombona ara-panahy mba ahafahana mitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny fiaraha-mivavaka, ny fiombonanaina ihany koa, ary tanterahana amin'ny fotoana maharitra. Ny fototra fahatelo sy ny fototra fahefatra kosa dia miompana indrindra amin'ny fanompoana na ny diakonia. Antsoin'Andriamanitra ny fiangonana mba hanompo an'Andriamanitra, hanompo ny fiangonana ary hanompo an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy. Ny fototra fahefatra farany dia ny martyria na ny fijoroana ho vavolombelona. Fiangonana antsoin'Andriamanitra hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary hanao ny olombelona rehetra ho tonga mpianatry ny tompo. Ny tanjona manokana ankapobeny mahakasika ny fitoriana ny filazantsara dia ny ahatonga ny olona rehetra izay manana ny Kristy ho tonga mpitory ny filazantsara ary hanatanteraka ny iraka lehibe izay antsoin'ny tompo azy. Ka ireo izay miombona ao amin'ny fanatanterahana an'izany
vinan'Andriamanitra izany dia asaina mba hiara-miasa amin'ny antsoina hoe Real Mission Movement, sehatra izay ahafahana miara-mitombo ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra mandeha amin'ny fanatanterahana ny vinan'Andriamanitra. Ny vondrom-bavaky ny miombon'aina dia nandray manokana izay voarakitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 tamin'ny nanirahana ny mpianatra mba ho fototra natanterahana ny asa, ka nandray anavaradoa sy ny manodidina azy ho ny Jerosalemany. Ireto avy no faritra tafiditra ao anatin'izany: Ambohitra kely, Betongolo, Ambodimanga, Besarety, Soavinandrina. Toy izany koa Anjanahary, Ampasapito, Nanisana, Ambohimirary ary Tsaraonenana. Ezahina ny manatratra ireo faritra ireo amin'ny fomba maro samihafa tahaka ny fanatanjahantena, ny zavakanto sy ny hetsika maro isan-karazany. Atao ihany koa ny fizarana fanomezana ho an'ireo olona izay mila izany, ary tratrarina amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny asa sosialy maro isan-karazany ireo faritra ireo. Antananarivo sy ny manodidina kosa no noraisy ny vondrom-bavaky miombon'aina ho nijodiany, ka ny tanjona manokana amin'izany dia ny hanatratra ireo faritra ireo ary hahatonga ireo faritra ireo hahafantatra ny vina ny vondrom-bavaky ny miombon'aina. Ny fitadiavana ihany koa mpiara-miasa sy mpanohana amin'ny fanatanterahana ny asa, ka amin'ny alalan'ny radio, ny televiziona, ny brochure maro isan-karazany, ny tracte, ny fomba fampifandraisana amin'ny teknôlôjia avolenta tahaka ny emailaka, ny Facebook, ny site web, tahaka an'izany ihany koa amin'ireo haino aman-jery isan-karazany, ny clip, ny mini reportage, ny fitoriana mivantana amin'ny alalan'ny fitetezana isam-baravarana sy amin'ny alalan'ireo hetsika maro isan-karazany mba ahafahana manatratra ireo faritra isan-karazany ireo. Ny samaria ny vondrom-bavaky ny miombon'aina dia ny fanatrarana faritra 8 eto Madagasikara. Isan'ireny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy atsimo andrefana Madagasikara dia misy any Boeny, Melaky, Menabe, atsimo andrefana. Tahaka an'izany ihany koa any amin'ny faritra tena atsimo dia misy Anandroy sy Anosy, ary ankoatr'izay dia misy ny faritra atsimo atsinanana sy Vatovavy Fitovinany amin'ny faritra atsinanany Madagasikara iny. Tanterahina amin'ny alalan'ny fitoriana mivantana ny asa amin'izany, ny fananganana ny trano fiangonana, ary indrindra ny fijerena izay mety ho fampandrosoana maharitra any amin'ireny faritra tsirairay avy ireny hampaharetana ny asa. Ny vondrom-bavaky ny miombon'aina dia mikasa hanatratra firenena hafa ihany koa akoatran'ireo faritra misy eto Madagasikara. Ao anatin'izany ireo nosy mpifanolo-bodirindrina tahaka ny Comore, Mayotte, La Réunion ary Maurice. Any Azia atsimo atsinanana izay misy any Thaïlande, Chine ary ny Indonésie. Ireo no farany tany izay hotratrariny vondrom-bavaky ny miombon'aina. Lavitra ny lalana kanefa azo antenaina ny fahatanterahany satria miasa Andriamanitra. Ireto ary no asa vitsivitsy efa natomboka tao anatin'ny heritaona mahery kely nijoroany ny vondrom-bavaky ny miombon'aina. Eto Antananarivo sy ny manodidina dia ahitana Anambohitsararay, lalana 520 kilometatra miala an'Antananarivo, miazo ny lalam-pirenena faharoa. Maro ny fomba izay notanterahana hanatrarana izany faritra izany, tahaka ny fitoriana ny filazantsara isam-baravarana, ny fifampiresahana mivantana manokana, ny fitoriana filazantsara amin'ny ankizy, ary ny fandefasana horonan-tsara mihetsika.
Ny faritra faharoa izay nanaovana ny fitoriana ny filazantsara kosa dia ny faritra Mahajanga izay ahitana Ananjemandroro. 20 kilometatra miala any Mahajanga manamorona ny lakan-dranon'ny Mozambika. Toerana izay lavitra satria tsy tonga raha tsy ny lakana entin-drivotra ihany no andehanana amin'izany faritra izany. Betsaka ny faritra izay noralovana tao amin'izany toerana izany. Anisan'izany Antsakoambezo izay nahafahana nanatanteraka tsara ny fitoriana ny filazantsara teo amin'ny mponina manodidina. Manaraka izany ihany koa dia nisy ny fandehanana amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Andimaka izay nahafahana nanao ny fitoriana filazantsara tamin'ny alina tamin'ny alalan'ny fandefasana horonan-tsary mihetsika Jesoa. Takan'izany koa ny ao Antsena izay nahafahana nanao fitetezana isam-baravarana sy ny fandefasana ny horonan-tsary mihetsika ary ny fizarana takelaka madinika na ny antsoina hoe tracta. Ary ny toerana farany dia ny ao Bekobany izay anaovana ny foiben'ny toeran'ny Real Mission any amin'izany faritra izany. Toerana tena mamokatra ary toerana izay misy olon'Andriamanitra. Ao Bekobany no nanatanterahana ny fanamboarana ny lakana anankiray izay sady ahafahana mitatitra ny olona manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara no fitadiavana loharanom-bola maharitra. Toerana izay ahafahana hanova ny fiainan'ny olona ka hitondrana fiainam-baovao amin'ny Kristy amin'ireo olona ao amin'izany tanàna izany. Tao koa no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana voalohany tao aoriana izany fitoriana ny filazantsara izany. Efa nanomboka ihany koa ny fanatanterahana ny fananganana ny trano fiangonana ao amin'ny faritra ao Bekobany ary dia inona fa efa eo andalam-pahavitana izany trano fiangonana izany. Faritra fahatelo dia ny any Anosibeanala, lalana 20 kilometatra miala an'Antananarivo, miazo ny lalam-pirenena faharoa ary miantsinanana rehefa avy eo. Toerana izay lavitra tokoa no misy any Tsaratanàna izay sahabo ho lalana adiny 5 mandeha an-tongotra. Toerana izay mbola tena ahitana aizina amin'ny fitoriana ny filazantsara. Toerana misy ny atiala kanefa dia simba ny doro-tanety no ny fahantran'ny olona monina any amin'izany toerana izany. Eto Tsaratanàna no toerana izay nanombohana ny fitoriana filazantsara any amin'izany faritra izany ary dia nanatanterahana ny fanofanana ireo mpino ao amin'izany vohitra sy tanàna izany. Kasaina ny isin'ny fitombohan'ny asa ho any amin'ny faritra Antanambao-Manampotsy sy Marolambo iny ary dia inona fa any no ahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy 2 na 3 izay mivory amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Mba hanohizana ny asa ary dia indreto indray ny fandaharam-potoana ao amin'ity taona 2024 ity. Ny voalohany amin'izany dia ny fanohizana ireo asa efa natomboka eny Ambohitsiaray, any Bekobany, Mahajanga sy Anosibeanala. Manaraka an'izany dia ny fanokafana toeram-piasana vaovao indray izay ifanaraka amin'izay antsony tompo ny volombavaka ny Ambinaina sy ny Real Mission. Ary kasaina koa ho amin'ity taona 2024 ity ny fanokafana ny sekoly fampiofanana misionera. Kasaina indrindra ny isin'ny fanombohana asa vaovao ahafahana manana loharanom-bola maharitra anohanana ny asa rehetra izay efa misy. Faly izahay raha miara-miasa aminay ianao ary mahery izahay raha manohana anay ianao, indrindra amin'ireo asa izay efa natomboka sy ny asa izay kasaina ho amin'izao taona vaovao izao. Ho tanteraka ihany koa ny vinan'Andriamanitra raha miara-miasa isika rehetra ary koa ho faly Andriamanitra amin'ny fiarahantsika miombona
amin'ny fanatanterahana ny asany satria hisy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Araka izany ary dia afaka manohana anay ianao ara-pitaovana, ara-bola ary ara-bavaka. Azonao atao ihany koa ny manohana na mandeha na sady manohana no mandeha manatanteraka mivantana ny asa izay ho tanterahiny. Raha vonona hiara-iasa aminay ianao, ny foiben'ny toeran'ny Real Mission Movement dia ao Avaradou, lot 2B 114B bis A, Antananarivo 1 Afaka mifandray aminay amin'ny finday ihany koa ianao amin'ny iantsonao ny 033 11 640 32 na ny 034 66 848 91. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranokala-pifandraisan'ny Real Mission ao amin'ny www.realmission.mg. Misaotra tompoko.